ireo loza tany Egypta. Izay no loha hevitra farany amaranantsika nyity herinandro iarahantsika teto ity manasanao am-pitiavana. Fivaliana atrany no anolorana ny arabantsika tsirairay avy. Tafahoana somatsara amin'ity maraina ity. Ny tompony hombanao atrany ary ny fiadanany dia ninika ny foamam-pananao. Ivavaka isika. Rainay any an-danitro. Ray be fitiavana. Misotranao izay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa nomenao anay indray izao fotoana mamy sarobidy izao. Andonianay ny teninao. Tompo, tomoera aty amponay ary mamela ny helokay. Aoka ny fanena masina mba ampitoerinao aty anatinay ihany koa, ampianatra anay, ampahery anay ary ametraka ny teninao ho fanandramana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Amin'ara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana, mino fa efa ombavantsika tsara ilay andinina tao tatiny. Exodosy 5 ka ny andininy 5:30 izay manao hoe dia niamafo ny fony Farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely izy araka izay efa nampilazain'i Jehova any Mozisy. Hatramin'ny farany tsy nandefa Farao. Na dia teo aza ny alanenina rehetra, na dia teo aza ny fomba rehetra nentin'Andriamanitra nitarihana ny Farao dia tsy nandefa izy. Ry mpiara-midinika namana, aza dino fa nahazo baiko i Mosesy ka lasa nakany amin'ny Farao hitondra zao teny zao manao hoe alefaso ny oloko. Ny zavatra nisy anefa tsy te hamela ireo vahoaka n'Andriamanitra andeha i Farao. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra, azo antoka fa noho ny antony ara-teo karena no tena ivony zany, satria ireto vahoaka n'Andriamanitra reto ne ka nandevoziny, ary azo antoka fa amin'ny alalan'ny sarany kely tsy dia hanaovana fandaniana be dia ahavitana zavatra zay no tsy namelan'ny Farao an'ireto vahoaka n'Andriamanitra hiala tao. Kanefa ny hafatra dia zao hoe alefasiny oloko. Ny zavatra nitranga dia zao: navela ny anjadin'ny fahalozan'ny Egyptiana ny vahoaka mba hahitany ny herim-panimba eo amin'ny fanompoan-tsampy. Tamin'ity herinandro ity dia nahitantsika ireo karazana loza maro samihafa izay nampafantarana antsika fa tsy misy heriny eo anaty Andriamanitra mpamorona zao rehetra zao ny sampy izay nivavahan'ny Farao sy ny Egyptiana. Ny zavatra niresantsika ihany koa tamin'ity herinandro ity dia nampafantarana antsika fa tsy Farao akory no tsy tian'Andriamanitra, tsy ny Egyptiana akory no tsy tian'Andriamanitra, tena tiany ary tena vahoaka izay tian'Andriamanitra ho vonjena nandatsahany Kristy ny rano ireo. Fa ny tena tanjon'Andriamanitra dia ny hanafoanana ireo Andriamanitra sampy, ampafantarana antsika fa tsy misy herina zany eo anatrehan'ilay Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany. Tena nampiseho ny fankahalan'ny fanompoan-tsampy sy ny fanandevozana ary fahasiahan'Andriamanitra. Zay ny zavatra mitranga. Nomen'Andriamanitra porofo tsy azo lavina hanehoana ny heriny izy. Dia porofo izay nodiny tsy fantatra ny fahamarinany tamin'ny fanakimpiana ny masony amin'ny fahazavana. Ry mpiara-midinika namana, firifiry ny olona mbola manao toetra ny Farao. Efa sehon'Andriamanitra eo anoloany ny fahamarinana, efa sehon'Andriamanitra eo anoloany ny herin'Andriamanitra, efa nasehon'Andriamanitra eo anoloany ny fahazavana, fa saingy manakipy ny masony. Firifiry ny olona milaza ho manompo an'Andriamanitra kanefa mbola manan'Andriamanikafa ihany. Ry mpiara-midinika namana, nitondra ny vokany ho an'ny voan'ny fikomiana izay nafafiny rehefa nolavy ny fahagagana voalohany natao teo anatrehany Farao. Ry mpiara-midinika namana, ny ankohofan'ny Egyptiana koa ny masoandro mambolana ary ny atraika tamin'ny vahoaka sy ireo andriamanina hery izay nanapatapaka ny fahatoran'ireo olona nandevozana. Fa saingy izao
nomeny fotoana eritreretina sy bebahana reo vahoaka reo miloha ny alotsahany amin'ny loza farany sy mampiorokotitra indrindra. Ry mpiara-midinika namana, ankehitriny koa dia mbola mitaona Satana, mitaona ny olona Satana ekohoka amin'ilay Andriamanitra masoandro amam-bola. Fa saingy izao mbola omena Andriamanitra fotoana kosa nefa aho, omena Andriamanitra fotoana kosa nefa no eritreretana sy ny bebahana mialoha ny alotsahan'Andriamanitra ny loza fara izay mampiorokotitra indrindra eto amin'ity tany ity. Andriamanitra ane ampisaintsaina anao, inona ny tokony ataoko, iza no ankofako, iza no andaniko, iza no Andriamanitra, ilay Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao ve, ilay Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ve, ilay Andriamanitra vonany hamonjy ahy, ilay maniry mba hitondrany amin'ilay fiainana mandrakizay ve, sa ilay Andriamanitra sampy izay tsy mahita na inona na inona akory, manamaso fa tsy mahita, manambava fa tsy miteny, manatana fa tsy mandray, manatongotra fa tsy mamindra, raha te hafindra aza dia hafindra amin'ny tanana. Iza ny ankofako, iza no tompoko. Andriamanitra ane hitantsika tsirairay avy ka hifidy an'ilay Andriamanitra izay Andriamanitra Mosesy sy Arona isika tsirairay avy, hiandany aminy ametraka ny fiainantsika eo am-pelantanana, ka ny safiditsika dia safidy mitondra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ande hivavaka resika amarana izao herinandrontsika izao. Ray malalo, nampafantarinao anay tamin'ity herinandro ity ireo loza tany Egypte, nampafantarinao anay tamin'ity herinandro ity ihany koa ny alanenina ataonao tamin'ny Farao, alanenina ihany koa ataonao aminay tsirairay avy mba hahatonga anay hifikitra na tsy hifikitra, hisafidy na tsy hisafidy, hiandany na hanohatra anao. Nampafantarinao tamin'ity androany ity fa ianao ilay Andriamanitra manana ny hery, manana fahalebiazana, ampior izahay mba hisafidy anao, mitahiny mpiaino rehetra, mpiara-midinika amiko mba handray izany fanapahan-kevitra izany koa ka ianao no hosafidinay. Amin'ny ara Kristy nangatahana ny vavaka. Amen.